Jesosy le mpiandry tsara, tsy matory io na rendremana, tsy variny io, tsy midify io ka hoe adinony ianao. Tsy adinony zany ianao e. Sa misy mieritreritra hoe adinony ve eto? Ny olona no mety hanadino anao, fa Jesosy tsy manadino anao zany. Mety manadino zany amin'olo va ny vehivavy izy ka tsy hamindra fo amin'ny aloky ny kibony. Eny, mety manadino ihany izy, fa eo amin'izay izy le mijoro miteny, izaho kosa tsy mba hanadino anao. Halleloja! Izaho kosa tsy mba hanadino anao, na ho aiza ianao na ho aiza, na roviana na roviana, tsy manadino anao i Jesosy io. Ianao mety manadinodimo dia miandry izy, fa rehefa tonga indray ianao dia hoe tonga sondra ianao. Halleloja! Mpiandry tsara tompo, mpiandry tsara Jesosy Kristy. Dia hozy hoe ato aloha tsika miondrika ato dia samy mijery eo, samy mieritreritra hoe Jehovah ny mpiandry efa miandry zany gardien zany, berger. Efa sary an-tsaina hoe misy andian'ondry zany eo dia misy mpiandry azy eo. Davida moa dia mpiandry ondry, ary mampiandry ondry azy zay dia niraisiny mihitsy tala amin'izay izy hoe za manana ondry be da be andrasako any etsy dia niraisiny sala amin'izay hoe tsika rehetrarehetra koa dia taka ny ondry fandrasan'le mpiandry, ary le tena mpiandry dia le Jehovah mpanao lanitra sy ny tany. Tsy mahagaga Davida nge avy eo raha tsy natahotra mihitsy izy ny fanehatra tamin'ny Goliaty, satria fantan'le momba azy, fantan'le miaraka aminy, fantany fa io ny miandry azy. Ka rehefa niseho teo aminy teo Goliaty, ny olona torakovitra daholo, fa izy tsy natahotra, satria efa hita l'expérience nandritry ny confinement tany anefitra tany. Ka za koa mino fa ianao fa natsapa expérience be tamin'ny confinement. Amen sa tsy amen? Natsapa expérience ianao hoe tena velona rangaha Jesosy io midolo ny tsena fa ianao voky ihany. Halleloja! Tsisy ny taxi be fa ianao afaka amin'izay déplacé ihany. Marary fa ianao marary fa sitrana koa. Maty koa nefa maty fa ianao velona. Tsy kisendrasendra sy mandeha ho azy zany, fa misy maso mijery ianao, miandry ianao izy, gardien miandry. Tsy hainao le zavatra efa maraina mandritry ny alina, tsy hainao zavatra efa konokonon'ny satanao ambadika ao sy ny miaramila ny rehetrarehetra sy ny manodidina rehetrarehetra, fa efa hitan'ny tompo mialoha iny dia efa miaro anao izy. Tsy fantatrao mihitsy zany, tsy hitanao mihitsy zany amin'ny tontolo ny fanahy, fa amin'ny tontolo ny fanahy mety misy zavatra efa be da be efa tena mifofofo eo aminao, fa aviliny tompo daholo zany, esoriny daholo zany. Ianao tsy mahalala, fa mandeha fotsiny ianao dia mandeha fotsiny ianao dia mandeha fotsiny, fa ny tompo efa mijery hoe nisy an'iretsy, efa voaro izy efa voaro izy, efa misy miandry eo, tsy matory izy. Mahagaga ange zany, firy miliara ny olona eto tany, dia firy miliara ny zanak'Andriamanitra, fa tsisy adino io na ray ary. Ny azy zay mihitsy mahafinaritra anahy. Tany amin'ny toerana isantsika tsirairay avy tany mety tsy afaka ny antso mety tsy afaka ny ontsika, fa Jesosy tsy nanadino anao. Jesosy nanadino anao fa hitany ianao tao amin'izay nampalahelo anao dia teo izy, tao amin'izay nampahory anao dia teo izy, tao amin'izay nanavesatra anao dia teo izy, tao amin'izay nahatery anao dia teo izy, tao amin'izay rehetrarehetra nampitomany anao dia nampitony anao izy, ary tao amin'ireo fitahiana sy fifaliana rehetrarehetra reo dia izy name an'io, izy ny atony zao zavatra rehetra zao izy no miazona azy izy no niaviny izy no mena voninahitra. Tsy mahafinaritra anao ve masoandro mibalika be io, lanitra mangamanga amin'ity volana Aogositra 24 ty, tsika miara-mipetraka tsara eto amin'izao zaridaina mahafinaritra zao. Tany edena tany angamba dia tsy haiko ohatry ny ahoana ny fahatsarana be tany. Fa mampite hisaotra ny tompo zao hoe tena tsy anatin'ny indriny efatra ianao fa tsy mahay ny andro nareo mety en plein air tsara ohatry zao misaotra ny tompo, mankalaza azy, manome voninahitra anazy, misaotra anazy ny amin'izany rehetrarehetra zany. Mety manana fijoroana vavolombelona be da be tsika ireo zao, asitsika kely an'izay rehefa avy eo tsy aro tsy afaka hiteny daholo koa, fa dia zay santionany eo zay solo teny eo amen. Ny amin'ny fahasoavana izay nataon'ny tompo, fa miandry io Jehovah Andriamanitra ao io, miandry io gardien anao, fa gardien miendrim-panajana. Jehovah ny mpiandry l'Éternel est mon berger, tsy hanan-java-mahory tsy hanan-java-mahory. Amin'ny teny français izy hoe je ne manquerai de rien,
Marina ve zany amin'ny fiainanao? Aleloia. Tsy hanan-java-mahory tsy miankina amin'ny zava-misy ny zavatra eto tany io fa ny tompo mahalala. Ary ny famatsian'ny tompo dia avy any an-danitra. Ary ny tompo mampiasa ny zavatra rehetrarehetra hitahinanao. Ary hoy voalaza ny mpitoroteny ihany hoe ny ratsy fanahy ataony miasa mba hitahinanao. Ezana ve zany? Ny ratsy fanahy izay atao miasa mba hitondra fitahina ho anao, hiasa ho anao. Tsy hanan-java-mahory ianao, matotsy omenanao zay dia tsy mampahory anao, tsy ilainao. Zay fotsiny le izy. Haleloia, miaina simple fotsiny. Tsy eo zany le izy. C'est bon. Tsy hanan-java-mahory zao zany mety amiko. Mety be zao. Sava be miaraka amin'ny Jesosy. Dia tsy zavatra mampaferitra-ainanao hoe tena mbola tsy ao le anina, tsy mbola ao le zao, tsy mbola zao le ry. Mety. Io Jesosy androany zao. Le présent, aza mieritreritra ny afaka fefakadiny akory ary. Tsy haiko ny loka atoandronao rehefa avy eo na tsy fantatra. Le androany zao isaorana. Aza mieritreritra ny rapitso, aza mieritreritra ny rarivo, aza mieritreritra ny lasa ihany koa. Fa le zao le anio. Anio izy raha mbola misy koa ny anio, dia anio le fitsarana, anio le repos. Ny androany zao. Zay mahatonga Jesosy miteny hoe aza manany amin'ny ampitso zany nareo. Aza manany amin'ny hoavy zany nareo. Ampoany alo raha tsy miseho aminy amin'ny androany. Ankasitrao aloha ny androany ozy izy. Haleloia! Hiditra ao amin'izany hoe fanjakan'i Jesosy zany ianao manaiky anazy tena hoe izy no mpiandry anao dia hijereo fa rezimy mahafa ny hitondrany anao. Fomba fitantanana hafa, fomba fitarihana hafa, fomba fitahiana hafa mihitsy zay tsy takatry ny sainao, zay tsy azonao heverina akory, fa tena hoe magagy. Ary ny anaran'i Jesosy dia magagy. Tsy hanan-java-mahory inona moa le lesona teo? Rehefa tsy ho anao zany zay dia mbola tsy ilainao, dia tsy mampahory anao fa zay tonga eo dia anao zany zay. Zay fotsiny andraisana anazy. Amen. Milamina be ny fiainana rehefa ohatr'izay. Tsisy zavatra mampiferitra-saina zany. Dia tonga amin'ny fotoana foana io rehefa tokony ho avy. Rehefa tsy mbola tonga aloha dia misoa ny tompo. Ampoanao ny fahasoavako izy. Ny heriko dia tanterahana amin'ny fahalemena. Ny heriko dia tanterahana amin'ny fahalemena. Ao anatin'le fahalemena, ao anatin'le tsy fahafahanao, ao anatin'le tsisy ninona afaka atao fa hitanao ny fitahian'ny tompo, hitanao ny fomban'ny tompo. Iny le hoe ny heriny dia tanterahana amin'ny fahalemena. Eli zany hoe mpaminany mahery zany, mpaminany ny asa ho an'ny tompo zany. Fa mety tena ozy Eli hoe tena vehivavy manantena ve ny amahananaranga. Fa ampanao fahasoavaka, ny heriko dia tanterahana amin'ny fahalemena. Vehivavy manantena nandeha hitondra koba sy menaka ho an'ny Eli. Tsy hisy irehanao mihitsy ny amin'izany. Tia ny hery dia tanterahana amin'ny fahalemena. Any amin'ilay zavatra faible mihitsy. Any amin'ilay zavatra faible mihitsy fa ny ampiasain'ny tompo mba ho an'ny tompo foana ny voninahitra. Amen. Mampandry amin'ny ahi-maitso iny. Ianao zay. Il me fait repos. Akamio afaka alaiky ty zafady. Misaotra. Alléluia. Misaotra. Mampandry amin'ny ahi-maitso izy. Repos zany. Ny olona zao miotakotaka. Ady saritaka, monomonina, fametsiny, miady, tsy faly amin'izao rehetrarehetra zao, bekihana, mahita lazaina foana. Na tsara atao, na tsy mety atao, na mety atao. Midy amin'ny ray menimenina, midy amin'ny dimy menimenina, midy misy menimenina, sokafana ray menimenina, menimenina foana. Fa ho an'ny zanak'Andriamanitra soloana fiderana zany. Satria ozy hoe ny zavatra rehetra dia miara-miasa asoa izay tian'Andriamanitra. Fa nalazaiko tamin'ny rahalahy teo moa zay. Ka io zavatra rehetra io tsisy filtre. Fa ny zavatra rehetra, toute chose. Tsisy avakavahana zany io fa toute chose. Dia izay ampiasain'ny tompo eo
na eritreretinao tsara na eritreretinao ratsy fa totaly be andeha miara-miasa soa io. Amen. De le repos de davin'ny olona be io repos io am'izao. Ato nefa io, ato anatin'ny baiboly io, ato io fitsarana io. Fa rehefa resahana baiboly de ohatrany tsy te herika. Rehefa resahana fivavahana de tsy te herika, satria tsy fivavahana le izy fa Jesosy. Jesosy en personne no torinao anao. De mitsatra ianao, en repos ianao. Io tsy resaka hoe sabotsy sabata. Na alahady andro tsara, andro fitsarana. Fa isan'andro, repos ianao. Sady miasa ianao fa repos. Atso, mitony ianao zany. Calme ianao. Mety mirotoroto ianao dans la journée fa repos ianao. Mitsatra ianao amin'ny tompo hoe ao amin'ny tompo. Zany akory tsy midika hoe tsy ianao ininona. Lasa kamo lahy sy kamo vavy eo fotsiny. Fa miasa fa misy fitsaranao rahalahy. Marina sady izo. Mety misy adrentsikenjehana fa misy fitsaranao. Misy fitoniana foanao. Mety zany sa tsy mety? Mety zany. Alléluia. Mampandry amin'ny ahi-maitso izy. Il me fait reposer. Mitsatra, repos. Amin'ny ahi-maitso. Misy aina zany rehefa resaka hoe vert, maitso, aina zay. Tsika tsirairay avy reo, tsy tapitra zany ny bozaka, tsy tapitra zany ny ahi-maitso an Jesosy. Tsy hoe lasan'ny ranona daholo ka le ahi-maitso fa ty aminay tsisy mihitsy. Midadasika be io. Midadasika be samy manana ny ahi-maitso hitondran Jesosy azy. Anjaranao fotsiny mijery fa ianao koa indraindray zao dia tsy mijery. Sao dia tsy mandeha ianao amin'ilay ahi-maitso fa mbola sitomina amin'ilay tsorakazo sy ny tehana. Mbola misy tohany an'izay eo. Fa expérimenté eo zay e. Misy ahi-maitso foana eo. Tsy lany zany, tsy lany vatsy eo amin'ny tompo. Hoana le tsara vatsy ry Jesosy. Ny mpandeha fahananao. Tsy irapaty iny akory. Rehefa irapaty vao mirana tsara lova ry Jesosy. Tsara vatsy ry Jesosy. Nefa relaka be miran'ilay tsara vatsy. Fa tsy amin'ny irapaty iny fa afaka iraitsika iny zao tena tsara vatsy ny mpandeha vatsinao. Tsara lova ny ao aminao. Hira falatenanana ireny. Hira misy hery reny hoe tena tsara vatsy ny miaraka amin'ny Jesosy. Ka na 4 miliara hoe tsy adino ianao fa ampy foana ny ao amin'ny tompo. Ao, mirotsaka. Fantatrao marina dia marina na afaka anao tsy handeha hoe. Iainanao zay. Halleluja. Mampandry amin'ny ahi-maitso izy. Mitondra amoron'ny rano fialan-tsasatra izy. Près des eaux paisibles. Mbola resaka fitsarana koa zany, mbola resaka pe zany. Misy rano zany milaza aina. Ary io rano io tsy inona fa ny tenin'Andriamanitra. Aina ho an'ny mahazo azy izy, fa salamana ho an'ny nofony rehetra. Raisika amin'ny ara-panahy voalohany indrindra ny Salamo 4:30. Efa Mamelombelona anao ty isan'andro, na miontsika na tsy miona, na misy fotoana na tsisy fotoana. Le ahi-maitso efa ato. Le mitondra rano fialan-tsasatra efa ato le rano. Anjaranao fotsiny mandeha misotro. Anjaranao fotsiny mandeha mijery an'ilay izy, efa ato le izy. Ara-panahy zay. Fa ny ara-panahy, tsika tsy misaraka hoe ny ara-panahy dia zay fotsiny dia spirituel be fotsiny io. Zay mahatonga Jesosy teny hoe mampalelo anareo eto raha horavana fotsiny amin'izao fa omeo hoanina izy aloha vao mandeha mody. Satria mikaoty amin'ny Jesosy na ny aina, na ny tena, na ny fanahy. Corps, âme et esprit mitambatra anankiray zany. Fa tsy hoe ara-panahy be fotsiny, na hoe ara-nofo be fotsiny, fa miaraka ireo dia karakarain'ny tompo. Halleluja. Mamelombelona ny fanahiko izy. Tsaitsaino zany. Velobelona ny fanahy. Ny fanahy io ilay mifandray amin'ny tompo. Rehefa fanahy ao tsara dia mandeha daholo ny toy an'ny rehetrarehetra. Rehefa ny ara-panahy no mipetraka tsara dia mandeha daholo ny rehetrarehetra. Zay mahatonga hoe katsaolo ny fanjakanjan'ny fahamarinana manampy ny zavatra rehetra. Ny ara-panahy no mandeha tsara. Jesosy ny priorité. Ny tenin'Andriamanitra ny priorité. Ny vavaka ny priorité. Mandeha ho azy ny ampiny rehetrarehetra. Marina sady izo. Fa iainanao ve zany? Halleluja. Mitarika amin'ny lalan'ny fahamarinana noho ny anarany izy. Le fahamarinana. Nanjavona fahamarinana ozy ny olona, ozy ny Isaia. Amin'izao dia mifilifily lalana daholo ny tolotolotra rehetrarehetra.
Am'izao dia mivilivily lalana daholo ny zavatra rehetrarehetra. Fa ianao rehefa ao amin'ny tompo, ianao mijoro amin'ny fahamarinana. Na any amin'ny commune any ianao, na any amin'ny trésor any ianao, na any amin'ny hôpitaly any ianao, na tsy haiko izay hitondran'ny tompo anao, dia mitarika anao amin'ny lalan'ny fahamarinana izy. Marina foana e! Mitarika anao amin'ny fahamarinana, hitondra anao amin'ny fahamarinana, marina ihany. Ary ny marina ozy izy dia maninona? Mamirapiratra tahaka ny kintana. Ny endry dia mamirapiratra tahaka ny kintana. Dia ilaina izay fahamarinana izay amin'izao fotoana. Dia ny olona andrasan'ny tompo miaina ao anatin'ny fahamarinana. Raha mbola misy sompitsombona tsy fahamarinana any aminao any, mientaka io. Amen. Raha misy sompitsombony tsy fahamarinana any, mientaka io amin'ny anaran'i Jesosy. Fa mitondra anao amin'ny lalan'ny fahamarinana izy. Matoy izy miteny hoe mitondra anao amin'ny lalan'ny fahamarinana. Maninona izay ilay lalana? Andehanana izay. Dia rehefa mandeha izay dia mandeha tsikelikely, mandeha tsikelikely, mandeha tsikelikely. Ohatran'ilay olona jamba. Rehefa nidiovin'ny tompony tamin'ny masony nasiana feta. Io izay jerevo kely hoe mahita ve masonao? Tsy mbola mahita ozy izy. Dia naverin'i Jesosy fandroany, diovina ihany. Mahita ve ianao? Misy antony daholo ny zavatra ataon'i Jesosy. Ain' Jesosy tonga dia nanao an'iny hoe mahiratra ianao. Ain' Jesosy nanao izay. Fa misy fampianarana tian'i Jesosy apetraka ao. Hoe matotsy tonga dia nahiratra teo eo iny fa nataony ohatran'izay. Aveo rehefa nasiana indray ilay feta, nidiovina ny masony. Dia inona ny hitanao? Mahita ozy izy fa ohatra mivatavata-kazo daholo. Dia ny afarany diovina fantelony izany izay raha tsy diso izay vao hoe nahita tsara. Inona tira tenenina amin'izay? Aza kivy koa midingana lalovana amin'ny lalana e. Fa tsy tonga dia nahiratra teo eo iny. Fa teny an-dalana izy teo zany ny diovina dia nenisy nenahita ilay masony. Ohatr'izay koa ny antsika hoe mandeha tsika dia arakaraka ny andehananao no hanadiovan'ny tompo anao. Ahoana ilay boka folo-lahy? Ndanao izy miseho eny aiza? Any am-pisorona dia ataovy ny fombafomba rehetrarehetra. Dia rehefa nandeha teny am-pandehanana izy dia naninona? Na teo izy, teny izy sitrana, teny izy izany nadio. Ka ianao za mipetraka fa mandehana. Mandehana amin'ny fanompoana, mandehana amin'ny fiderana, mandehana miaraka amin'i Jesosy. Fa za mijanona fotsiny hoe salao rangaloha rehefa tena mahiratra. Alao rangaloha rehefa tena tsy fantatra. Misy zavatra kely mbola hitsihitsin'i Jesosy daholo eo, na toetra, na fomba fisaina, na fomba fanao. Aza zany ny ankivy ianao, tsy handrosoanao miaraka amin'i Jesosy. Fa mandrosoa foana fa eny am-pandehanana dia voadio ny boka. Halleloja! Aza velaka vinin'ny olona, aza velaka vinin'ny tenanao ihany, aza velaka vinin'inona fa Jesosy maharo-po aminao dia memandroso dia memitsana, memazava, memadio. Halleloja! Mitondra amin'ny lalan'ny fahamarinana noho ny anarany izy. Halleloja! Dia eo amin'izay andininy faefatra, le andininy voalohany sy ny fahatelo hatramin'ny fahatelo ahoana? Lamina be mahafinaritra be. Tonga amin'izay ny andininy faefatra ary. Miaraka amin'ny tompo zany misy karazana senario misy zavatra maromaro. Dia inona ny tenenina? Eny na dia mandeha mamaky ny lohasaha aloky ny fahafatesana aho. Misy zany eny amin'ny ondry eny, eny am-pandehanana eny. Mety misy taona ny ara-pananao tena latsaka be, misy taona tena maina be, misy taona tena tsy ao misy izany, misy taona tena kivy, misy taona koa tena amin'ny ara-nofo mihitsy, tena hoe combat be, tena hoe tena tototra mihitsy ahako amin'reto zavatra mitranga rehetrarehetra reto. Misy taona mety efa ambavahoana saiko faty ny aretina. Izy zao nitratran'ny corona tato dia efa sitrana. Sakanambona izy tratran'ny corona dia sitrana. Halleloja! Mampideran'ny tompo zany. Za koa nanangana. Izy koa misy karazany koa le corona sanao dokotera misy degré le izy. Fa zao koa raha vao marary kely dia ohatran'ny hoe tonga dia corona foana. Vao manavinavy kely dia corona. Na dia mandeha mamaky ny lohasaha aloky ny fahafatesana aho. Mety isy zany zay. Fa tsy atao ohatran'ny loza ianao tsy atao ohatran'ny loza ianao. Fa eo Jesosy eo. Jesosy zany tsy miataka aminao zany Jesosy tsy miala aminao zany. Na ino nitondrany anao, na ino nitondrany anao hoentiny ianao, fa izy miteny hoe za tsy mandao anao, tsy mafoy ianao. Na dia mamaky ny lohasaha aloky ny fahafatesana aho tsy atao ohatran'ny loza.
tsy atahotra ny loza, satria io lohasaha-ko ny fahafatesana io efa andresain'i Jesosy io. Zay mahatonga azy miteny hoe izaho ny fananganana maty sy fiainana, zay mino ana dia maty aza dia ho velona indray, zay rehetra velona ka mino ahy dia tsy ho faty mandrakizay, tsy ho faty mandrakizay. Any le tena herin'ity filazantsara ity, filazantsara amin'ny fitsanganana maty, l'esprit de résurrection, na ho faty ary ianao velona indray. Misy koa indray kivy be hoe dia ahoana ary reny maty reny, tsy efa nametraha tanana efa atao mbola maty any, dia efa androano hoe velona amin'ny lalaza ozy mbola maty any. Ka io koa efa lalan'ny tompo hoe natokana ho an'ny olona no faty indray mandeha monja. Mila jerenao daholo zany zay party rehetra zay e. Rehefa velona izy dia alleluia velona izy, rehefa maty koa izy dia alleluia maty izy. Miala teo Satana amin'izay fa tsisy idirany mihitsy, satria ty tenanao ty ohatran'izay e. Ohatra hoe misy trano zao trano tsara tarehy, dia mipetraka ao ianao, dia io trano io arakaraky ny fahelan'ny fotoana dia mila atao entretien. Dia rehefa atao entretien io dia tsy haiko, amboarina ny tuyau, amboarina ny tafotrano, amboarina ny resaka plomberie, amboarina ny resaka ao amin'ny salon sy ny sisa, amboarina foana isaky ny siny. Fa misy fotoana anankiray fa perta tsisy raisina tsony fa tsy maintsy aka trano vaovao ianao. Dia le trano vaovao amin'izay fa avelanao le efa toto-tato. Dia ohatr'izay io rehefa lasitsika miaraka amin'ny Jesosy efa tsy mety tsony zany le teto, dia efa misy trano tsara be efa vataninao indray. Zay indray zany ny anazavana azy. Dikan'izay korazy foana ianao, satria le entretien tato efa zoso ny tompo hoe tsy mety tsony io rakafa anao fa trano vaovao mihitsy nomenanao. Dia efa miova andrao hoe mety appartement le anao tato, efa vila amin'izay le arika. Halleluja. Mety efa vila ihany le tato izy hoe efa misy vila tsara be indray ary, dia efa lasa fotsiny izy dia lozena fotsiny izy e. Dia zay ny fanantenantsika, zay ny fampahirezantsika hoe tsy kifitsika ny amin'izany hoe misy pastera maty totra be da be ny pastera lasa, ka mety mila pastera betsaka ny an-danitra any. Tsisy pastera tsony ihany fa Jesosy ny pastera any. Mahitsika fa ahoana ary totra misy maty tsisy ampalasy mampatahotra anao zany fa mifindra trano izy. Halleluja, mifindra trano fotsiny izy. Efa vita le teto efa tsy karakaraina tsony. Fa raha mbola etonay izy dia efa tsara entretien indray izy. Halleluja. Mahery tsika ao amin'ny Jesosy, ary zay ny fahamarinana ny tenin'Andriamanitra. Tsisy atahoranao zany io. Zay mahatonga Paoly piteny avy eo hoe tsisy asaraka na fahafatesana, na fiainana, na loza, na sabatra, ninona dia tsisy asaraka amin'ny fitiavan'i Jesosy Kristy. Amen. Dia mandeha ny toyany, nitsoraka azo ianao no amiko. Zay le mahafinaritra be teo. Tsy atahotra ny loza fa ianao no amiko. Halleluja. Mahery ve ianao amin'ny Jesosy? Zavatra anankiray koa mantsy dia zao. Zay mahatonga Jesosy nahafinaritra be le teo hoe mahatsara anareo ny fialako. Satria raha tsy nialy Jesosy dia tany Palestina tany foana izy. Dia taraiky teto tsika teto Madagasikara. Mety nanafatra hoe avy Jesosy mba aty aminay na hoe zay mba ho any Palestina mba hijery an'i Jesosy. Ary io natonga Petera ny tena hoe tsy mahazo mandehandeha zany ianao Jesosy. Miaraka aminay eto foana. Satria hita Petera le bénéfice miaraka amin'ny Jesosy. Hita Petera le tena tafavoaka miaraka amin'ity Jesosy ity. Avy eo Jesosy tsy ianao ihany ery Petera mila famonjena sy fitahina. Misy koa Madagasikara. Misy any Alasora, any Tsimbazaza, any Bomanarina, any Vato, eo Faralaza. Dia mahafinaritra ny Jesosy, lasa izy any an-danitra. Dia rehefa any izy dia miparitaka manerana zao rehetrarehetra zao izy. Fa raha mbola tary izy dia tany foana izy dia tsy nety. Fa ny ilaina ny nandehanany, mahatsara anareo ny fialako. Satria raha tsy mandeha dia tsy ho avy aminareo ny mpananatra. Io mpananatra io ny fanamasina mitoetra ao anatinao. Ary io fanamasina io rehefa mitoetra ao anatinao dia mahery ianao. Raha kivy ianao dia ampahereziny, raha mitomany ianao dia ampitoniany, raha matahotra ianao dia amporisihany, raha ao anatin'ny fakiviana ianao dia tonga dia atanjahany, raha ao anatin'ny ota ianao dia amasininy, raha ao anatin'ny mila mitory sy mila mizary ianao dia omeny hery. Azo hery ianareo amin'ny ilatsahan'ny fanamasina aminareo, ka ho vavolombeloko ao Jerosalema, Jody, Samaria, hatramin'ny faran'ny tany. Zany le izy Alexandre. Tu recevras la puissance du Saint-Esprit, tu seras mon témoin. Là où je t'amènerai, avec la puissance, le feu de l'Esprit, pour être mon témoin. Alléluia. Hoentin'ny tompo mandeha antsika rehetrarehetra zao e.
Hoentintsika. Zay mahatonga antsika tsy hoe ndao nakana trano fivavahana, ndao nakana cotisation dia kintaraiky eoko tsika andeko. Fa ny antsika tonga dia en plein air ohatr' zao, dia efa misy an'ity zao sahona rahalajoary. Efa ty zany aloha nampiasaina. Misy fotoana indray mety tena any akavany Jesosy tsy sahirana tamin'ny resaka trano zany. Amen na satsy amen. Jesosy tsy laha niandrona niady fototra tsy nanao trano be zany. Tsisy maharatsy an'izany. Misy fotoana ilainy zany. Misy fotoana mety ozy tompo sy tsika rahalahy mandehandeha dia efa nandehandeha tsika. Tsy niainanareo hoe zay firy taona ny rahantsika tamin'ny tompo zay. Tsy problema ao antsika ny trano sy ny ofa-trano. Amen na satsy amen. Satria manana le fitarihan'ny fanahintsika arak'izay fombany. Inona moa natonga na miteny an'izany eto? Ele ve ianao no amiko. Ianao no amiko. Ny ilaina ny akarany tany. Satria rehefa miakatra any izy dia miparitaka ho an'ny rehetrarehetra ny fahasoavana. Miparitaka ho an'ny rehetrarehetra ny fanamasina. Dia azonao voarainao any aminao. Dia ilaina zay. Dia ny tompo mombanao mandrakariva. Dia inona ny tohany? Ny tsoraka azonao sy ny tehinao, ireo no mahafa-tahotra. Misy odi-tahotra ao. Efa hainao le odi-tahotra? Tsorakazo sy tehina. Ireo anakirora. Ireo mahafa-tahotra. Halleloja. Efa mba miasa aminao ve zany tsorakazo sy tehina zany? Atao inona tsorakazo? Hikapohana. Rehefa maninona? Rehefa bebe loha. Rehefa mivilivily. Zany hoe mpiandry tsara io sady mpiandry izy mikarakara izy, fa eny aminy eny koa misy tsorakazo ka la vao attention pa dia kapohany eo anao satria mahatsara anao zay, miala ny tahotra avy eo. Ianao io zany matoa vao kapoka dia manino? Matoa ianao zay mahazo an'le kapoka hoe ny tsorakazonao. Dikan'izay misy zavatra amboarinao. Fa rehefa atao io mandeha le tsorakazo, afaka ny tahotra. Tsy afaty anao le izy. Zay mahafinaritra ny tompo. Tsy afaty anao le izy fa aiza hozy izy nisy zanaka tsy anarin-drainy. Fa raha tsy anarinareo dia zazasary. Fa masoa anao le izy dia hikapohany anao amin'ny fomba maro samihafa fa masoa. Dia afaka koa ny tahotra. Mba tsy halasanao any amin'ny lalana tsy izy zany. Dia ampiasain'ny tompo zay, tsorakazo zay. Ary io tsorakazo io rehefa jerena amin'ny Mpiandry dia somary mifaingoka ohatr'izao izy. Mifaingoka zany io. Ka ny anaovan'ny Mpiandry azy tonga dia sitominy amin'ny fotsiny ianao. Ka impiry itendantsika io sitomina fotsiny rehefa mandeha rianana, sitomina fotsiny. Tsy be da be ny ondry eo dia fa ry lasa ry dia sitomina ohatr'izao fotsiny. Ianao zany tsy tafaverina rery koa fa ny tompo no misintona anao amin'ny tsorakazony. Halleloja. Sitomina anao amin'ny tsorakazony. Iza zao nefa sitominy impiry. Sitominy foana zay le mpiandry tsara mahafinaritra tsy very zany. I ondry zany iki tena anisan'ny tsy intelligent. Anisan'ny tena tsy malala inona zany. Ady entina fotsiny eny. Dia iny ny ilany an'ilay tsoraka sitominy fotsiny ianao. Zay le grâce, fahasoavana fotsiny satria tsy hainao zay ataonao tsy hainao zay alehanao Zay mahatonga le ten'Andriamanitra hoe tsy fantatrao koa le vavaka tonononao indray nefa vavaka tsy mandeha amin'izay loniny akory. Fa le tsorakazo misintona, inona ary ty vavaka ataonao ty? Inona ary zany sujet anao zany koa? Fa ny tompo tsy mandatsy famindram-po ny azy, mampianatra izy. Halleloja. Ny tsorakazo manintsy io, manamboatra io, mananatra io. Ary ilaina le confinement tany misy tsorakazo be da be zao tany. Fa masoa anao zay, matsara anao zay. Halleloja. Tsy mandeha rery ny tsorakazo fa misy an'izay ny tehana. Tehana indray anao vaninona? Tehana. Tehana nampiasain'i Mosesy nanao vaninona? Nanaovana miracle, nanokafana ny ranomasina mena, nandefasana, nanaovana an'izao miracle rehetrarehetra zao. Ny tehana dia milaza autorité. Ny autorité an'ny tompo rehefa ao aminao, manala ny aizina, manala ny tahotra, manala ny akanosana, manala ny akiviana, manala zay rehetrarehetra fahotana. Io autorité ny fanamasina io. Io autorité avy amin'ny tompo io, ary ianao koa manana autorité. Lasa ondry manana autorité indray zany. Fa le tena tompon'ny autorité ny miaraka aminao. Fa izy koa no mameo autorité ho anao. Fa tena hitako ny ilanan'io tehana io rehefa tena miasa rika iny tehana.
Vao miainga fotsiny itehan'io tonga dia manaiky ny manodididina rehetrarehetra. Io zany ibaikony e. Io koa no ataoko hoe ampanekena zavatra rehetrarehetra. Misy tao zay misy alika kely zay tao aminay ao. Rehefa teneny izy miditra ao an-trano ao foana. Rehefa teneny izy ale, tsy raharaha mihitsy le ale. Mivoaka tsy raharaha mihitsy. Roazina tsy mivoaka mihitsy. Fa rehefa nalaina le tehana, vao atsahana ohatr'izao, tonga dia mifotra lasa mivoaka. Ozy ary zay le tehana, zay le autorité zay. Vao mandray an'le bâton d'autorité zany ianao ao am' Jesosy, tsisy zavatra forcing fa tonga dia matahotra rehetrarehetra. Zay koa ny zavatra mampiororo anao, zavatra mampitebiteby anao, tsy mampahitahita tory anao, zavatra mampanahana anao, zavatra rehetrarehetra mety manahirakira anao, raisy fotsiny autorité amin'ny anaran'i Jesosy, mitony daholo reo. Alléluia! Amin'ny anaran'i Jesosy mitony daholo reo, ohatrany hoe le inona le aviavy le maina le aviavy fantenen'i Jesosy aza misy voa aminao tsony. De gaga ripetera ahoana tompo fa ny aviavy maly io hitantsika teo jerena izy ty maina. Toy Jesosy hoe manana finoana an'Andriamanitra. Fa za miterena aminareo fa nareo raha manana finoana ka tsy mianahana dia tsy natao tamin'io aviavy io ihany no ataonareo. Fa na hiteny nareo amin'ny tendrombohitra hoe varina ny an-dranomasina dia mivarina any. Misy autorité zany le fitenena. Raha hiteny ianao dia misy autorité zay. Ary l'autorité an'teny Jesosy ahoana indray le marary. Hoentina any amin'ny trano le miaramila. Nefa rano tonga saina le miaramila, aza mandeha any Jesosy tenena fotsiny dia sitrana izy. Fa za koa miteny fotsiny amin'izay olona iandriketako tonga dia manao reo. Ianao koa rehefa miteny ohatr'izay tenena fotsiny dia voly le ale, tonga dia lasa. Tenena fotsiny dia voly kose, tonga dia kose. Tenena fotsiny dia voly demande, dia lasa. Ty manana autorité amin'i Jesosy ianao. Ny aretin' zany koa raha onanao fotsiny dia mitsoka. Rehefa manam-pinoana ianao. Sady efa niaina an'izany mihitsy. Misy fotoana tsy mihinam-panafody mihitsy fanarary. Fanarary asaiko ho faty. Fanandraisan'ny autorité hoe tena mitsahatra ianao amin'ny anaran'i Jesosy, mitsahatra le izy tsy miverina intsony hatramin'izao. Isa izay autorité zany izy io teneninao io. Alléluia! Itehinao mahafa-tahotra. Dia inona toyany? Mamelatra latabatra eo an-loka eo imason'ny fahavaloko ianao. Kay rehefa miaraka amin'ny tompo zany dia misy inona? Le ondry zany manam-pahavalo e. Miambena, mahonona tena, fandevolo fahavalonareo mandehandeha taka ny liona mitady izay harapany. Mandehandeha taka liona mitady izay harapany. Eo amin'izay le autorité, ahoana ozy izy? Atsory Jesosy ve? Na atsory zoky? Atsory zandry? Atsory pastera? Atsory any avaratra? Atsory any atsimo? Toero izy! Iza ny manohatra? Iza? Za! Ianao no manohatra! Dikan'izay na tsisy crédit ary eo tsy problème. Ty tsy tafantsy an'izan'izy ianao fa ianao no manohatra. Fa alohan'izay miambena, mahonona tena miambena, dia voly fahavalonareo mandehandeha taka-liona mitady izay harapany. Ianao fotsiny omeny autorité. Toero izy! Jakoba dia milaza an'izay koa, manoherana ny devoly dia andositra anareo izy. Fa alohan'le hanoherana ny devoly dia manetretena. Feno eo ambany tanamaheran'Andriamanitra, eo ambany le mpiandro ondry tsara. Halleluia! Dia toero izy ka miorena tsara amin'ny finoana ianareo. Dia aza kivy aza matahotra fa manjondra lahy rehetra izy. Sao dia zao ataotra ny za rehetra foana ty beady ty. Mety samy beady io fa tsy be teniteny. Azonareo ve? Ary ny ady samy misy fa samy manana ny couleur-ny. Fa samy miady daholo. Zay mahatonga ampiantena amin'ny teny hoe manjondra rahalahy rehetra io. Io rahalahy rehetra io zany na any États-Unis io, na any France io, na any Angleterre io, na any Afrique io, na eto Madagasikara io, misy ady daholo. So zareo milamina be any andafy any. Fa raha mbola eto tany dia misy ady foana e. Eto amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana. Nefa matoki fa izao fa naresy izao tontolo izao. Aza mitsokady. Dia andeha ho any amin'ny tany mahafinaritra. Angamba tsisy ady. Laba izy le izy zay. Fa io misy karazana ady e. Misy karazana ady zay alianao misy ady. Satria an-tanin'ady ianao. Zay misy le tao tany. An-tanin'ady ianao.
fa efa nomenanao ny autorité toero izy. Halleloja, toero izy. Ianao nge zany nasaina manohatra azy, ianao tsy te hanohatra fotsiny. Matoy tsy voatohatra, ianao tsy te hanohatra. Marina sa diso? Ianao zay mety mbola tena hoe lelo vao indray mandeha fotsiny anao miteny hoe mitsara mitony ok zay mandeha l'autorité. Halleloja. Tsara zany Salamo fahatelo amby roapolo zany. Mbola tsara ve nareo aloha? Sao dia te hitsanga lidera aloha, sao dia misy te hisotro rano. Malalaka be tsika, fankatoizana indray ty rehefa avy eo anao fiderana kely, tsy mahay ny andro le avato. Mety io koa ma be antikôro io tanin'andro io. Halleloja. Antikôro ny ondry. Halleloja. Tsara le zany miaraka amin'ny Jesosy zany. Tsy ary sakafo vary sy laoka foana sakafo tenin'Andriamanitra ohatr'izao koa. Mamelatra latabatra eo amin'ny laoka eo masin'ny fahavaloko ianao. Latabatra no velariny eo alohan'ny fahavalo. Rehefa mamelatra latabatra zay dia iny isakafoanana. Ary rehefa isakafo zay dia isy komba zay. Diso efa nisy fitorinana atao zay tany ambopotany hoe matoa ianao zay isy komba efa misy sakafo menanao zay eo aloha. Fa tsy isy komba tonga ho azy zany raha tsy efa nandeha aloha le sakafo. Dia mahitsika amin'ny tenin'Andriamanitra ao Salamo zay. Ary mahafinaritra hoe ny tompo zany efa manomanao amin'ny ady. Rehefa isy ady ho avy eo dia efa fatsiny ianao. Ianao tsy malala. Ianao le mitomamy be iny efa mamatsy ianao izy. Ianao le menjera amin'ny tany iny efa mamatsy ianao izy. Ianao le mavita mamorokira iny efa mamatsy ianao izy. Ianao le tena hoe tsapanao tena misy présence be amin'ny fanahy. Tsy présence fotsiny efa misy combat ao arinao. Ianao matsapa fanatrehan'ny tompo sy matsapa tena hoe fomban'ny tompo zay, misy zavatra ao zay. Ianao efa inona indray ianao avy eo tsy matahotra ianao efa ny tompo momba anahy. Efa ny tompo efa mamatsy, efa ny tompo no mitondra, efa mamelatra latabatra eo amin'ny laoka masin'ny fahavaloko izy. Ahita indray izay fahavalo mifanena aminy koa. Amen. Ahita indray izay fahavalo mifanena aminy koa. Tsika tsy manana fahavalo olombelona. Fa ny devoly fahavalo. Fa ny olombelona na ny fahavalonao izy tiavo dia omeo hanina dia omeo rano hosotrony. Tsika tsy manana adversaire ara-nofo. Votre adversaire le diable hozy Petera. Ary koa Paoly hoe ny devoly tsika tsy mitolona amin'ny nofo amandrafa ny fanahy ratsy amin'ny fanapahana eny amin'izao rehetra rehetra izao. Fa mety misy olona ny ampiasainy eo anatin'izay. Fa aza mankala olona zany, aza tezitra amin'olona zany, aza tsy faly amin'olona zany. Fa olombelona daholo hoe mila famindram-po, mila fiantrana, mila fitiavana. Amen. Na dia tsy mendrika tiavana indrindra mila fitiavana. Ary any aminao izay fitiavana izay omenao azy. Mamelatra latabatra eo amin'ny laoka masin'ny fahavaloko ianao, mba hampandresianao zany. Manositra diloilon'ny lohako ianao, ny kapokako feno dia feno. Zay le fanatrehan'ny tompo. Diloilo dia ny fanamasina. Io fanamasina io koa nomenan'ny olona rehetra rehetra io izay mino. Amin'ny andro farany androtsahako ny fanahiko amin'ny nofo rehetra. Ao anatina zany ianao. Ahafahanao mamoha vokatra, inona vokatra ny fanahy? Fitiavana. Mila fitiavana ke izao tontolo izao e. Mila fitiavana izao tontolo izao e. Ankoatran'ny hoe miracle, guérison sy ny tariny rehetra, fitiavana no ambony indrindra. Ireo telo reto mitoetra ho izy finoana fanentanana fitiavana, fa fitiavana ny lehibe indrindra. Mila fitiavana io akaikinao io. Izy io akaikinao io. Mila fitiavana ireo akaikinao ireo, mila fitiavana madidi. Ka ianao raha vao tsy ao amin'ilay hosorany diloilo, le fanahy masina tsy voaka ilay fitiavana. Fitiavana mandefitra. Mila mandefitra ianao zany. Fitiavana maharo-po, fitiavana mahalemy fanahy, fitiavana tsy mitady ny azy, fitiavana tsy manao otro-po, fitiavana mijery ny an'ny hafa. Halleloja. Rehefa feno ny diloilo ianao, tsy mieritreritra anao tsony ianao fa mieritreritra ny hafa. Halleloja. Satria ianao efa hiatohan'ny tompo dia ianao hihevitra ny hafa rehefa avy eo. Izany koa ilaitsika izao amin'izao 2020 crise izao. Zanak'ondrin'Andriamanitra, ny ondrin'i Jesosy botrabotra mba mikarakara an'izay sahirana rehetra eny an-dalana eny. Raha sendra misy mba ondrin'i Jesosy ka somary tsy botrabotra dia efa mba tazatazano izy dia efa jereo izay mety atao aminy.
Tsy haiko omeo vola na omeo sakafo na omeo akanjo na omeo zao karakarao. Zay koa le pratika le miaraka amin' Jesosy, manome, mizara ho an'ny hafa, mitsinjo. Inona reny ilain'le rahalahy kory e? Inona reny ilain'le ranabavy kory zao hoe? Inona reny tokony ho anazy zao hoe? Ka raha misy eo aminao, inona moa ny rasanao? Aza mamihana ny soa amin'izay tokony omena azy ozy raha azo ny tananao atao ihany. Zay koa le pratika ny tenin'Andriamanitra. Moa tsy hizarany mofonao haninao va? Tsy hampiantrany ny ory manjenjena, tsy hizarany fitafianao, ary ny vokatry ny fibebahana dia hoana. Zay manana akanjo roa aoka hanome, zay manana sakafo aoka hanome. Zay le pratika rehefa avy eo. Pratikena amin'izay le izy, alefa amin'izay le izy. Tena hoe tonga dia atao ampiarina sahala amin'izay. Satria izany mariky ny fitiavana. Ataonao anao izy dia teny amin'ny lalanao manaova mafana tsara nefa ianao tsy manome akanjo. Ataonao izy miteny hoe manaova voky tsara, bon appétit. Inona raha bon appétit le hoanina raha tsisiko bon appétit? Faharo zavatra le bon appétit anao. Amen na sa tsy amen? Amin'izay fotoana izay anao tsy teny hoe ny anara tsy misiko. Ka ny tonga fa manome anao. Ary io tsy miankina aminy hoe aleo aloha bebe ny anahy. Fa rehefa bebe na ho hitako eo ny atao anao. Non. Na arivo azy, 1000 ariary. Tsy any amin'ilay abetsaka le zavatra izy fa any amin'ilay toe-po. Any amin'ilay toe-po tia mijery ny hafa, tia mizara, tia mitsinjo. Jesosy ny ohatra zany, ohatr'izay io mpiandry tsara io. Le mpiandry tsara io mijery. Dia ianao koa raha manana qualité le mpiandry tsara, mijery ianao, mitsinjo ianao, mamatsy ianao. Halleluja. Mitery aminao ve Jesosy? Halleluja. Manositra dililo'ny lohako ny kapokako feno dia feno dia eo amin'ny 9 eny tokoa fahasoavana sy famindram-po no enjehana anaraka. Rehefa anaraka izay dia aiza? Marinao. Ahoana rahalahy? Zao enjeha amin'ny fahasoavana zao rahalahy. Ahoana rahalahy? Enjeha amin'ny famindram-po ty rahalahy, tsy sevitra mihitsy. Halleluja. Zany ane ty miaraka amin' Jesosy ty rahalahy sy anavavy. Fa tsy rehefa tafahoana tsy miaravava kely dia mifampitaraina fotsiny miaonany. Ka misy an'izao kia, misy an'ity indraikiko, misy an'le ohatran'izao. Tena mandreraka le ohatran'ity. Za rehefa miaonamiko anao dia enjeha amin'ny fahasoavana rahalahy, enjeha amin'ny famindram-po rahalahy. Anaraka amin'ny andro rehetra iainako io. Halleluja. Mahafinaritra be ny hiran'ilay izy hoe anaraka ahy, anaraka ahy, anaraka anao foana io. Fahasoavana, famindram-po. Inona moa zany hoe fahasoavana sy famindram-po zany? Tsy zavatra ilainao mihoatra noho zany anie. Grâce, c'est la grâce. Grâce ny amonjenanao hoe. Grâce foana zany ohatra voalohany ka hatramin'ny farany. Grâce zany zavatra tsy tokony ho anao fa nomenanao. Zavatra tsy mendrika ho anao fa nomenanao. Fa izy ianao tiana fotsiny ianao tsinitsininy ianao. Fa izy ianao tiany ianao. Rehefa tiany ianao dia tsy nieritseritra n'izay lasanao sy ny mombanao rehetra izy, sy ny zavatra mety hoe zavatra nasolafaka, fa tiany fotsiny ianao. Zay le hoe grâce. Hitanao rehefa amin'ny eto firenena misy hoe grâce présidentielle, misy olona gadra ny ananina any, dia efa misafidy fotsiny filoham-pirenena hoe iza no mena grâce. Dia grâce keny izy. Asa grâce zany angamba avy eo ary tena mety hoe madio mihitsy ka zay judiciaire tsisy ninona, ohatran'ny olona tsy voafonjy, ohatran'ny olona tsy voaheloka. Ka ianao rehefa mitompo tsy ohatran'ny olona tsy voaheloka ianao, ary tsy hoe ohatran'ny olona tsy voaheloka ianao fa olona tsy voaheloka mihitsy e. Halleluja. Grâce ny accompagner anao isan'andro. Ilainao tsinona io, ilainao io amin'ny fianarana, ilainao io grâce io. Amin'ny asa atao, ilainao io grâce io. Amin'ny fikarakarana vady aman-janaka, ilainao io grâce io. Amin'ny fanompona sy ny fitoriana, ilainao io grâce io. Raha tsy io grâce ny tompo io tsy tafavoaka ianao. Fa io grâce io no mitondra anao, io grâce io no manosika anao. Misy fotoana nefa tena faible tsisy ninona azo atao e. Misy fotoana nefa tena kivy, misy fotoana nefa tena tsisy ninona azo atao e. Fa eo le grâce manosika. Lève-toi.
tsangana indray ianao, mandrosoa indray ianao, fa arakaraka ny androsoanao ozy ianao ohatra totra ny tena mandroso be azy zany, totra ny tena mandeha be azy zany, grâce io ka, grâce io grâce io zany puissance, io grâce io zany moteur anao. Ary amin'izao vaninandrosika izao dia grâce no ilaina e. Fahasoavana no anaraka anao amin'ny andro rehetra iainako, amin'ny andro rehetra iainanao, fahasoavana. Rehetra zany misy soa, fahasoavana, soa, grâce. Halleluja. Aza kivikivy zany. Zany a aza matahotra zany, aza manaiky resy zany. Tsika sakaiza Mampandry. Tsika sakaiza Mampandry. Manohitra noho ny mpandresy tsika amin'ny alalan'ilay ty atsika. Halleluja. Ahoana moa tsy andehananao tena mijoro amin'izany any mpandehanana eny. Ianao manohitra noho ny mpandresika. Raisy daholo ireo verset rehetra rehetra ireo, ireo le mampandry anao amin'ny ahi-maitso izy. Raha charge ianao mivoaka ny trano maraina, na mbola 0 ariary any am-paosinao any, tsy hita mihitsy io. Joro tsara ianao tena 0 ariary koa, tsy resaka ariary koa no miconditionné anao e. Tsy vola no miconditionné anao e. Fa ny fahasoavan'ny tompo mety tsisy ariary mihitsy ny any aminao fa ianao voky e. Mety tsisy ariary mihitsy any aminao fa ianao mitafy tsara e. Mety tsisy ariary mihitsy any aminao fa ianao salamo be. Nefa mety be da be manana ariary nefa izy tsy salama. Mety be da be manana ariary izy ary tena ohatra tsy voky akory. Halleluja. Velona Jesosy, velona ny tomponao, miahanao io, mikarakara anao io, mijery anao io, mitsinjo anao io, mamatsy anao io. Tsy fantatrao zay ho avy, tsy fantatrao zay toy anao, fa ny tompo efa mahafantatra. Zay éternel azy, omaly anio mandrakizay. Ny omaly efa fantany, ny rapitso fantany, ny androany fantany. Fa zay le grâce, ny grâce zany dia mijery an Jesosy fotsiny. Ary tena grâce be da be ny fahasoavana. Alefa sary an-tsaina angety sary anankiray ity e. Misy taona taloha rehefa mbola tsy mbola tamin'ny fotoanan'ny fahatongavan'i Jesosy ho mpamonjy, dia manatitra ondry na zanak'ondry ny olona anankiray rehefa ho azo famelan-keloka. Dia hoentiny eo am-pisorony iny. Azo tareo tsara. Rehefa hoentiny eo am-pisorony iny dia any am-pisorona zany mandeha le fanatitra. Dia io fanatitra io atao iny entiny eo anatrehan'Andriamanitra. Dia rehefa entiny eo anatrehan'Andriamanitra io fanatitra io dia io zany no ino? Io ny sorona. Azonao? Dia apetraka eo amin'ny ondry io ny tanana. Dia mifindra daholo rehefa ho tanana rehetrarehetra. Dia rehefa tonga amin'izay ny fanatrehana eo amin'ny tompo entina le ondry dia iza ny jerena? Le ondry ny jerena. Ianao tsy jerena intsony. Halleluja. Ianao zany tsy miseho présenterer eo amin'ny tompo zany fa may ianao raha vao miseho présenterer eo. Fa rehefa tonga le fisoronana zany, rehefa tonga le angataka famelan-keloka, tsy ianao intsony no jerena, fa le sorona efa nentinao, le ondry efa nentinao. Dia any daholy, ohatran'ny hoe transférena any daholy le hitanareo le mamindra données anatina flash reny. Dia afindrany daholo. Dikan'izay le anankiray namindrana efa tsy considérena intsony, fa le namindrana azy rehetrarehetra hoe ao daholo le zavatra rehetrarehetra teo, ao aminao le izy teo. Dia ohatr'izay koa ny fahotanao nafiry na manao ahoana rehefa nentina teo amin'ny Jesosy reny dia ao le izy, tsy any aminao intsony, tsy anao intsony jerena fa iza ny jerena? Jesosy ny jerena. Io no zanak'ondrin'Andriamanitra izay manesitra amin'ny fahotana zao tontolo zao, makao daholy. Halleluja. Fahasoavana, famindram-po, ary fahasoavana io koa no andresenao ny fahotana, andresenao ny nofo, andresenao ny filana. Satria manana hery avy ao amin'ny fanahy masina ianao. Misy dikambe io matony teny hoe manositra diloilo, après an'ilay diloilo dia misy hoe fahasoavana sy famindram-po. Dikan'izay ilainao ny fanahy masina. Tsy mandehandeha ho azy fotsiny io koa io ositra io famindram-po sy fahasoavana io, fa fanahy masina. Mety izy ho fenonan'ny fanahy, mety izy ho bitsihan'ny fanahy, mety izy ho tarihan'ny fanahy, fa rehefa ao ny fanahy masina, ao zay le fahasoavana. Alleluja. Dia ny manaraka famindram-po. Tsy afaka mirehire zany ianao. Tsy haiko aloha nareo. Mety misy tsy mila famindram-po ve?
Zara nga rôle. Za tena efa zavabe. Matoa tompony tena hoe fahasoavana sy famindram-pony anaraka anao a, dikan'izay ilaina amin'ny rana fo foana ianao. Ilaina amin'ny rana fo foana ianao. Ilaina fiantrana ianao, ilaina fahasoavana foana ianao. Fa za mieritreritra mihitsy hoe za efa debout. Kosa ny tompo hoe zay mieritreritra azy ho efa debout, tany hoe sao dia tsy debout tsony. Tombé. Asi. Fa tena hoe la grâce, miséricorde ilainao. Na tamin'ny anao tsy converti, ianao efa converti, ianao miaraka amin'ny Jesosy, dia io foana fahasoavana sy famindram-pony anaraka amin'ny andro rehetra iainako. Halleluja. Miraha vetsika sy ianao dia efa manaraka anao iny fahasoavana sy famindram-pony. Tonga ny herinandro ray matory iny fahasoavana sy famindram-pony raha lasa endapa manaraka anao daholo. Taka ny onjan-dranomasina. Halleluja. Ary io grâce io tena mahatonga anao mimpololotra avy eo hoe merci Jésus. Io grâce io mahatonga anao mitena mimpololotra avy eo hoe je t'aime Jésus. Io grâce io mahatonga anao mitena tena ianao Jesosy fa tsy za. Ianao tompo finoana sy mpanefazy. Ianao irery dia ianao rery. Halleluja. Mahereza raha lasaina bavy. Fa zay ilay miaraka amin'ny tompo. Maharetaka na fiazakazahana. Mazava ve zany teny zany? Aoko hilatsaka tsara ao am-potsika izany. Hitoetra tsara ao anatintsika izany. Dia hoy ny teny hoe vato fantsiky ny finoana zany. Vato fantsiky ny finoana. Halleluja. Satria ny andro avy dia mbola betsaka ny ady. Ny andro avy dia mbola betsaka ny fitsapana. Ny andro avy dia mbola sarotra. Fa rehefa miaraka amin'ny tompo dia mampandrisy izy. Halleluja. Fantaniana kely apetrako aminareo. Inona no mahatonga faharetana? Fanantenana? Ny épreuve? Halleluja. Ny fahoriana no mahatonga faharetana. Te haritra ve ianao? Iza te haritra? Tsaka tsara hoe? Dia inona toy an'izany? Halleluja. Romanina toko 5, andininy fahatelo. Romanina toko 5, andininy fahatelo. Ela be zany tsika tsy 5 volana zany zay tsy nitory tena ohatr'izao zany. Tena fa ela be zany. Halleluja. Romanina toko 5, andininy fahatelo. Inona ny voasoratra ao? Ary tsy izany ihany, fa aoka isika hifaly amin'ny fahoriana azy. Aoka isika hifaly amin'ny fahoriana azy. Hafa kely anie zany. Hafa kely zany. Raha misy olona le tena mbola le tsy converti reny mianao ty teny ty, ino lary ty rediretiny zareo ty. Fa rehefa ao amin'ny Jesosy ianao zay harako ao io hoe aoka tsika hifaly na dia amin'ny fahoriana azy. Satria maninona? Satria fantatsika fa ny fahoriana mahatonga faharetana. Halleluja. Zay maritra hatramin'ny farany no. Halleluja. Dikan'izay dia misaotra tompo ny amin'ny reto fahoriana rehetra zay. Vita ve ny ianao zany? Sao dia metsara velatsika. Aoka tsika ozy izy hifaly na fahoriana satria fantatsika fa ny fahoriana dia mahatonga faharetana. Hafa kely zany fitondran'ny tompo zany io masonao mijery zany zao manomboka androany. Rehefa misy épreuve eo, le fahoriana aloha ohatra ny mampatahotra be rehefa miteny gasy, ohatra le fahoriana hoe misy maty foana. Fa miteny frantsay inona le fahoriana? Épreuve, adversité, combat, affliction. Le fahoriana zany raiso an-tsaina le izy hoe fahoriana hoe zavatra manahirana olana fisedrana fitsapana ady zay andraisana anazy. Ka rehefa misy io dia misaotra an Jesosy hoe tianao ahatratra amin'ny enlèvement Jesosy, dia misaotra fa ataonao misy reto. Tsy hitanao ve hoe mampaharitra anao tokoa le ady? Raha tsisy ady dia ohatra mandeha zoli fotsiny. Tsisy vavaka, tsisy fiderana, ohatra ny mandehandeha ho azy fotsiny, ohatra ny adinodino le fa asian'ny tompo mihitsy le ady asian'ny tompo mihitsy le fitsapana, dia manino maharitra ianao rehefa avy eo.
tena endro i Jesosy io raha lasaina bavy. Endro i Jesosy io raha lasaina bavy. Ka io ady mahazo anao io, io fitsapana mahazo anao io, io fahoriana mahazo anao io, ka fotsiny mampateza anao io. Aleluia! Mampaharitra anao io. Amen na sa tsy amen? Mampaharitra anao io raha lasaina vavy, satria zatra dia davy ny tompo aminao tsy atao tany ihany fa jusqu'à aria ny Jerosalema vaovao. Any vao tapitra ny ady, any vao tapitra ny fitsapana. Ary zay ny mahatonga ny Jakoba amin'ny teny hoe farany rahalahy marety. Tahaka ny mpiasa tany, miandry loha orana sy ny farahorana mba azon'ny vokatra, dia mahareta koa ianareo. Efa hitanareo ny faharetan'ny Joba, fa miatra indrindra Andriamanitra. Ary tahaka an'izay koa tsika, hitanao niraisina mihitsy hoe Joba, inona ary tia nahazo an'i Joba? Fa niraisiny tenin'Andriamanitra ho fanoharana mihitsy hoe reny nahazo an'i Joba, fa naniny faharetana ny dedaviny tao. Ary rehefa tonga ilay zavatra rehetrarehetra nitranga, any amin'ny farany tsika vao miresaka e. Halleluja! Zao nge mbola miady daholo e. Aleo any amin'ny farany miresaka any ny bila. Fa zao mety hitanao menjera ozy izy fa tsy mbola tapitra e. Lo fa mbola mitohy komba. Sao le rahalahy? Tsy mbola tapitra. Mbola mitohy fa ny hafarany io mpandresy daholo. Amen. Zay mandresy dia ataoko andry eo amin'ny tempolon'Andriamanitra. Zay mandresy dia ameko fanjara amin'ny hazonaina. Zay mandresy dia andova. Halleluja. Dikan'izay tsisy fimonomonomana mihitsy ao raha lasaina bavy. Tsisy fatahorana ao, tsisy teboteby ao. Tonga ny fahoriana, ampaharitra an'andry ety. Tonga ny fahoriana, ampaharitra an'andry ety. Tonga ny fahoriana, ampaharitra an'andry ety. Tohizana le izy. Mahatonga faharetana. Ary ny faharetana mahatonga fahatsara-panahy vao zatoetra. Inona? Maninona ny faharetana? Inona zany dia davin-tompo aminao rehefa tonga le fahoriana sy ny fitsapana? Mbao tsara toetra ianao. Anamboarana toetra anao koa io raha lasaina bavy. Mety misy ke tena mbola misy toetra amboarina be. Dia amboarin'ny tompo anao amin'ilay fitsapana sisy, satria io toetra anao io dia davy nivoaka endrika Jesosy. Dia alefa ny fitsapana, alefa ny fisedrana, anananao faharetana. Le faharetana reo voaka le fahatsara-panahy vao zatoetra. Olona nivoaka tanaty komba zany manimanitra. Sadaka sy mesaka sy Abednego nge nivoaka tao anatin'ny afo tsy maimbo afo e. Ny volony ara tsy may e. Satria nisy niaraka taminy tao, nivoaka tao izy inona ny zavatra nitraka, nisy dekret nivoaka. Andriamanitra sadaka sy mesaka sy Abednego ihany nivavahana. Nivoaka ny dekret, ka ianao koa anaty fitsapana mahazo anao misy dekret nivoaka ao rehefa aveo. Halleluja! Hoe Jesosy ihany e. Jesosy arahan'ny rano io no izy io. Jesosy tompon'ny rano io no izy io. Jesosy arahan'ny rano io no izy io. Anamarina anao tompo. Halleluja! Halleluja. Tiano tsara fanahy daholo tsika. Fahatsara-panahy vao zatoetra. Azafady hoe amin'ny français inona dika leo fahatsara-panahy vao zatoetra? Tsy teneniny ve? Fahatsara-panahy vao zatoetra. Malemy fanahy sady tsy miavonam-po. Halleluja. Tsara Jesosy raha lasaina bavy. Zay ny amezako anazy. Ary tsy manaonao foana izy. Fantany izay ataony, fantany izay mahasoa, fantany fitondrany anao. Ary ny fanantenana dia maninona? Tsy mampamenatra. Satria ny fanamasina izay nomenantsika no netiny nampidina ny fitiavan'Andriamanitra ao am-pontsika. Alleluja. Androany indray dia manositra anao ny tompo. Hiasaka zahanao. Mifalia ianao fa manana le mpiandry tsara. Jesosy no anarany. Raha mbola toizantsika io, Jaona toko 10, resaka mpiandry tsara. Ao koa izy mbola tena miantoka.